mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsiray avy indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe tika isika amin'ity alahady ity. Ty ampiandohana dia mirahary soa anao manjakariva ary koa mivavaka ho anao izay mba hitomba ara-panahy ianao izay manaraka izao fandarana izao ka arakaraka ny anaranao anazy dia ho mpanompo mahatoky tokoa ane ianao ary koa tsy salasala ny amin'ny teny fikasany na amin'ireo izay rehetra atao ihany koa fa olona vonto ny finoana. Alohan'ny derantsika ary ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay anio, misaotra anao ihany koa izay mitarika anay hianatra ny teninao. Misaotra anao manaiky hanazava izany araka ny sitraponao eto dia mety ianao ambola hizavatsoa ao anatinay tsirairay avy, na ny fisainanay, na ny fonay, na ny fanaonay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao ny fanomezam-pahasoavan'ny fampiantranom-bahiny. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fampiantranom-bahiny. Asaiko ianao mamaky ny Genesis 20:1-15. Asaiko ianao mamaky izany ao tokantrano, ao amin'ny toerana misy ianao andinika manokana ny amin'ireo toetra izay maneho fitiavana ny amin'ny mpampiantrano vahiny. Hita ao anatin'ny fihetsika Abrahama tamin'ireo vahiny izany. Nafana manko ny andro ary nipetraka teo am-baravaran'ilay ny Abrahama. Tsy mahazatra io fihetsika io tamin'izany andro izany rehefa fotoam-pahavaratra amin'ny mitatao voavoana dia mitady fialokalofana sy sojivotra mangatsiatsika manko ny olona rehetra. Saingy angamba niaritra ny hafanana teo Abrahama mba hanampy raha sendra misy olona mandalo eo. Teo no nahitany mpivahiny 3 lahy. Tao efa fanaony mihitsy izany ny mikarakara sy mampiantrano vahiny. Noho izany dia nanao dingana voalohany izy mba hisian'ilay fihaonana eo aminy sy eo amin'ireo olona ireo. Araka ny voasoratra moa dia niazakazaka ny tsenan'ireo mpivahiny avy teo am-baravaran'ilay nozy izy Abrahama. Izany hoe izy no nanapa-kevitra nantona azy ireo mialoha ny nanantonan'ireo azy. Ao amin'ny Genesis 20:4-5 dia manao hoe aoka hozy izy angalana rano kely ianareo, anasana ny tongotrareo ary aoka mba hiala sasatra kely eo poditry ny hazo ianareo, dia haka mofo kely hozy izy ataonareo ody ambava fo ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo. Fantatry Abrahama izany ny asa nanirahana azy dia nizara amin'ny rehetra ny fahalalana an'Andriamanitra eo anivon'ny tontolo izay tafalentika lalina tao anatin'ny fanompo-tsampy isan-karazany. Ary efa mihoatra ny 1000 ny isan'ny fanahy anatin'ny tokantrano lehibe ny Abrahama. Maro amin'izy ireo no loham-pianakaviana ary tsy vitsy amin'izy ireo no mpanompo sampy vao niova fo. Raha fampianarana osaosa na tsy miorina tsara dia tsy ho nandaitra velively mihitsy. Koa dia nahatratra hatrany ivelan'ny tokantrano ny hery miasa mangina avy amin'ny Abrahama. Nataiza ny nanorenan'ilay dia nanorenany alitara koa hanaovany fanatitra sy fanompoam-pivavahana. Rehefa nesoriny ilay dia nitoetra kosa ny alitara ary malo ka ny anita mandalo izay nahalala an'Andriamanitra noho ny oam-piainana nasehony Abrahama. Izy ihany koa no nijanona teo alohan'izany alitara izany mandolotra fanatitra ho an'i Jehova. Hatrany am-boalohany izany dia takatsy ity lehilahy ity fa miantso azy hamita heraka Andriamanitra ka ny fandehanany ho any amin'ny tany nampanantenana dia tsy hoe fialan-tsasatra mihitsy akory fa ho fitahiana ho an'ireo manodidina azy ary ho an'izao tontolo izao koa amin'ny alalan'ny taranany. Dia na dia mbola teny an-dalana azy izy dia efa mampiseho an'izany fitahiana izany, nananany sy nitokiny tokoa ka naneho ny fitiavan'ireo olona ireo. Isika ihany koa dia misintona lesona manjakarivany amin'izany. Andriamanitra dia maneraka antsika manana mission manokana ianao amin'ny tontolo misy ianao, eo amin'ny sehatra misy ianao,
na eo ny fianakavianao dia oka tokoa sika mba aneo taratra n'izany fitiavan'Andriamanitra zany, indrindra ao anatin'ny fampiatrambahiny. Aoka isika anao dingana voalohany manjaka riva eny amin'ireny olona ireny, satria tahaka izany ihany koa Kristy mihitsy no manome dingana ho eo amintsika. Dia ho tahaka izany koa ny asetritsika ny hafa, satria Kristy miasa eo anivontsika tsirairay avy. Amen. Raha ny malala tsara indrindra izay ny-danitro, mbola misaotra anao izay eny amin'izany lesona nomenao anay an'io izany. Misaotra anao izay mampatsiahy anay fa tena misy koa ny fanomezam-pahasoavan'ny fampiatram-bahiny nomenao anay. Ary izahay koa dia tahaka ny Abrahama zao dia aoka hanana risy-po, hanao dingana voalohany eny amin'izy ireny, ka tsy salasala ampiatrahano azy. Eny fa na dia tsy fantatray aza fa inona tokoa fa ianao dia mitay azy ireny amin'ny alalanay. Izay dia fitaovana ampiasanao mba ho fampiantana, mba halalan'ny hafa ihany koa fa Andriamanitra marina sy miahy ny olona rehetra ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.